foana amin'ity takariva ity mino fa mbola misy maro zay mitofoka fa dia ampifaliana ny arahana amin'ny tsika tsiray avy amin'ity takariva ity. Pasteur Paul Ratsara moa dia any Auckland, Nouvelle-Zélande izy zao no miresaka amintsika. Mampihena elanelana tokoa ny fihaonana toy izao ka dia mahafinaritra dia mahafinaritra. Androany zany tsika dia andro faharoa rahana mandika ny amin'ny hoe Kristy ilay sakaiza tsy mandao amin'ny sarotra. Kristy ilay sakaiza tsy mandao amin'ny sarotra. Ka mialohan'izany fandaminana izany dia isy vavaka tamin'ny pasteur Daniel Razakaria aorian'ny vavaka dia isy torohevitra mahasoa ara-pahasalamana manomana antsika nodiniantsika androany mba ny amin'ny foa hitantsika maro ny amin'ny ati-doha androany zany eo amin'ny 10 minitra eo mba ny foka dia ana pasteur Razakaria oui. Faly miarabantsika rehetra aloha dia alohan'ny anaovantsika ny vavaka dia misy fanamariana kely mba tiako atao tamin'ny asabotsy hariva rehefa nanaraka ny fampianarantsika saiky mikatona daholo ny vidéo an'ny rehetra ny maro mantsy ny ankamaroan'ny olona dia zay hoe tsy mba tsara ve raha ohatra ka mba sokafana ny vidéo mba hifankahitana fa azontsika tao ny mifankahita tsika rehetra ngamba ny mampahery ny tsirairay zany sady hoe tsy misy fifampiafafana raha ohatra moa ve ianareo efa any am-pandriana ina no azo atao fa raha ohatra mbola tsy any am-pandriana ianareo dia alefaso ihany ny vidéo dia misaotra betsaka amin'ny fiarah-miasa. Vavaka sikary mbola misaotra anao zay Andriamanitro noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anay. Misaotra noho ny tantananao anay tamin'ny tontolo andro iny, nanampinao anay tamin'ny asa mandrarà, tamin'ny adidy izay nitanterahanay, ary misaotra noho ny fotoana izay omenao anay ankehitriny, azonay mihaino ny hafatra avy aminao, mila ny fampaherezana avy aminao zay Kristy. Ianao izay tsy mandao amin'ny sarotra dia isaoranay ianao ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny toromarika omenao anay, miara-manokana amin'ny pasteur Ratsara. Fenoy anjarany roa amin'ny fanahinao izy Tompo mba tafitany araka ny sitraponao ny hafatra avy aminao, ary izahay koa aoka ho feno ny fanahinao mba handraisanay ampitiavana ny sy amin'ny fahavononana anaraka ny taridalana rehetra ny hafatra avy aminao. Dia atolotray anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy-masina ny dera, ny haja ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny manombotsika amin'ny 25 zao. Amin'ny teny anglisy moa ny soratra amin'ny teny malagasy fanazavana dia ataontsika izay mampety azy eo. Foa sy ny lalan-dra salama, zay ny tiana ambara eto, foa sy ny lalan-dra salama. Hoy ny tena amin'ny ohabolana manao hoe matokian Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Ny foa dia karazana taovana eo amin'ny vatantsika misy hevitra avy sy havanana ambony sy ambany. Ny eo ambony amin'ny havanana moa dia ny ambony amin'ny havia hitantsika reto amin'ny havanana reto dia raha miverina tonga amin'ny foa, ny avy amin'ny ankavia dia raha miala ao amin'ny fo. Eto zany amin'ny fotoana izay mahatonga ny fotsika izay karazana miala sasatra izy eto. Amin'ny eto ambany eto indray dia foa izay manosika raha, mitahiry manosika raha. Zavatra tiana ambara zao io fotsika io vao roa amby roapolo andro ny olombelona any an-kibo dia efa manomboka mitempo ny fo ary tsy mijanona io fo io mandrapahafatiny ny olona anankiray. Amin'ny herinandro fahaefatra izy dia efa manomboka misy lalan-drà ny taova izay mandeha aloha indrindra zany amin'ny resaka fitomboana amin'ny resaka embryologie zany raha ny marina. Zany fitaova fotsiny izy io karazana pompe fotsiny, misy karazana elektrika izay mandefa azy izay
manomboka aty amin'ny ataontsika hoe sino-auricular node zany ato ambony ato dia mitondra zay hetsika électrique zay makato am'lay fitohizana ataontsika hoe AV node. De avy eo izy dia mivily maka am'ty fantsona ity maka amin'ny havanana sy amin'ny ankavia. Zay zany ny fizotran'ny électrique ao amin'ny fon'ny olombelona. Ary zay mahatonga an'ilay pompy andeha tsy mijanona any am-boaka ka mandrapahafaty. Ankoatran'izay nefa io fo io de tsy hoe mivatana manana ny hetsika électrique manokana fotsiny fa mifandray amin'ny ati-doha sy ny taona an-damosina izy io. Misy karazana nerf ataontsika hoe parasympathetique zay miditra ao amin'ny fo izy io ary io karazany mampiena ny fitempo-fo. Lay maitsomaitso ataontsika hoe sympathétique dia manafaingana ny fitempo-fo ary ny firindrana misy eo amin'ireo anankiroa zany mahatonga ny fitempo-fo ho stable sy ara-dalàna. Ankoatran'izany rehefa mandeha ny rà dia miditra ao amin'ity fantsona ngezabe aorta ity ary rehefa tonga ao izy de misy karazana senseur eto de mijery ny amin'ny ny hamafin'ny presura, ny hafaingany rà de toy izany koa am'ireto carotide barorécepteur misy senseur zany de reny zay makany amin'ny makany vatan'ny olombelona ary miteraka fandrindrana. Noho izany ny hitantsika eto rehefa manao échocardiogramme asika na hoe EKG dia misy lay ataontsika hoe P io zany any am'le auricule io dia le QRS miakany amin'ny ventricule. Ka hitantsika eo le P wave zany na le hoe hitantsika ty dia misy ao amin'ny atria zany misy dépolarisation de le QRS zany avy eo amin'ny avy any am'le ventricule zany izy io avy any am'le ambany. Le P zany avy any am'le efitra ambony le QRS avy any amin'ny efitra ambany. Ary le T zany eo zany le ataontsika hoe miverina indray le cycle anankiray. Ka zava-dehibe zay zavatra zay satria mety misy fikorontanana ny fitempo-fo. Ohatra, raha mitempo mafy sy aingana loatra ny fo mihoatra ny 100 dia efa tsy mety zay, efa aretina zay. Raha mitempo malefaka miadana loatra ny fo latsaky ny 80 na 70 dia efa aretina ihany koa zay. Ary misy fo zay miovaova indray izy aingana, indray izy miadana, indray mijanona. Reny zavatra reny koa zany dia tsy mety. Ary indray misy karazana fikaikionana meloa avy any ambony, avy any amin'ny atrium meloan'ny ventricule. Ka noho izany indray dia misy fanafody atao fa ty zany dia karazana fitsaboana ohatra hoe efa mitatra ny atrium-ny olona melehibe dia maninona lay nerf ao anatiny kio mitatra ihany koa dia miparitaka dia misavoritaka lay karazana électricité zay avy any amin'ny fo dia misavoritaka ihany koa fitempon'ny fo amin'ny ankapobeny. Noho izany dia mila esorina ireo nerf zay tsy mandeha araka ny tokony izy. Ary ty zany lay ataontsika hoe fo ara-dalàna mandeha tsara ny électrique avy any ambony any dia midina maka amin'ny efitra reto miankavia miankavanana. Ato zao dia misy karazana fahasarotana tsy mandeha araka ny tokony izy fa misy nerf zay miditra atsehatra amin'ny fotoana samihafa dia manakorotana ny firindrany fitempon'ny fo. Zay le ataontsika hoe atrial fibrillation auriculaire. Zay zany le izy. Noho izany dia mety misy fitsaboana zay azo atao amin'ireny le ataontsika hoe dorana araka lazaintsika teo hoe cathéter radiofrequency ablation. Dia mitsofoka any amin'ny fo izy io dia mandoro ireo nerf zay tsy mifanaraka amin'ny firindrany fo. Io zany dia anisan'ilay karazana fanapotehana le nerf zay tsy zay manakorotana ny firindrany fo ihany koa izy eto. Zao zany ankoatran'izay hetsika électrique ao amin'ny fo zay mandrindra ny amin'ny fitempon'ny fo sy ny firindrany fo dia ny fo dia manana lalan-drà. Ny fo zany anisan'ny taova ao amin'ny vatana izay raha avy aminy any no mamelona azy. Raha avy amin'ny aorta eto ihany no misy fantsona kely dia iny no ataontsika hoe miankavanana right coronary artery dia any amin'ny ankavia ny gauche zany ny ankavia. Dia ao anatin'izany dia misy dia ataontsika hoe descending. Izy descending dia misy hoe diagonale ohatrohatr'izay.
ka ireo fo reo zany a io a raha misy tsentsina zany lalan-dra makany amin'ny fo iny avy eo amin'ny fo a de misy faritra amin'ny fo tsy miasa de tsy mitombo ny fitepon'ny fo a dia maninona izy dia fo simba de simba ko mitovy hafa rehetra ka io lalan-dra io a de tsy zavatra fantsona fotsiny io fa miaina izy io misy sela izy io a ary misy fikorianan'ny rano anelanelany lalan-dra misy karazana échange zany eo misy rano siran voaka sy miditra fa tsy karazana fantsona akory raha jerentsika ny lalan-dra de misy karazana ny ivelany a ny ao anatiny a de misy karazana connective tissu isan-karazany eo a zay mahatonga anazy ny artère zany a de efa noarian'Andriamanitra fomba manokana mba azahoana mipompe ny raha eritrereto tsara fa misy amina kilometra maromaro ny lalan-drany a fo aty lavitra aty nefa de maninona afaka mandeha tsara tsy misy hoe satria ity lalan-dra ty koa de mikazana mipompe ihany koa le lalan-drany a mahatonga le raha mandeha amin'ny toerana maro samihafa ny veine indray de misy an'ity valva ity izy indray de mitahiry ary pression amin'ny veine zany a latsaka kokoa noho ny any amin'ny artère noho zany a de samihafa ny endrika famoronana azy reo na de hoe samy lalan-dra azy noho zany a ny hery raha manosika no mahasamihafa azy eo amin'ny veine de tsy misy raha mafy loatra ny eo amin'ny artère de misy raha mafy kokoa fa samy manana sosiny maromaro na ny artère na ny veine eto ary dia itsofotsika hoe raha zay ary lalan-dra manahoana fitsehoany a raha ohatra ka tsentsina ireo lalan-dra ireo ny zavatra tiako ambara tiako soritana eto amintsika androany raha zay fotsiny tiana ho tadidinareo de ny hoe fanadiovana ny lalan-dra ara-naturely fanadiovana ara-naturely lalan-dra tsentsina be de be ny toerana zay mety mahatsentsina ny lalan-dra dia ohatra raha any amin'ny lalan-drany amin'ny ati-doha de miteraka accident vasculaire cérébral raha any amin'ny carotide artérie de mety mahatonga vasculaire cérébral na stroke raha ohatra ka ny any amin'ny fo lalan-drany amin'ny fo coronary artérie indray a de mety miteraka angine de poitrine na myocarde infarction na heart attack raha ohatra ka any amin'ny aorta ny voa de mety misy anévrisme na anéurisme na fipotsiana lalan-dra raha any amin'ny artère madinika any amin'ny rein de mety mahatonga rénal insuffisance na fahasimban'ny ny insuffisance rénale zany raha any amin'ny feny voa de mety misy gangrène mety misy atao hoe intermittent claudication na ataontsika hoe marary rehefa mandeha satria tsentsina ny lalan-dra zay zany a le fahatsetsenana ahoana ary ny fitombon'ny fahatsetsenana ao amin'ny lalan-dra ao amin'ny fo raha ohatra ka folo taona ny olona 20 taona de manahoana ny lalan-dra madio de madio manomboka eto amin'ny 20 taona de efa manomboka maninona le lalan-dra eto misy zavatra zay fantatra ao reo le hoe tavy ary zavatra hita de zao a mandritra ny fahatsetsenana na de ataontsika aza hoe efa mihoatra ny 50 isan-jato ny tsentsina ao amin'ny lalan-dra de mbola maninona foana le olona mbola ohatrany hoe tsy marary le olona mbola mandehandeha eny izy tsy misy symptôme ozy izy amin'ny teny ihany zany hoe tena mbola tsy ahitana problème fa aty aoriana kely kosa rehefa mitombo le fahatsetsenana de manomboka misy an'le angine de poitrine manomboka sepotra manomboka misy infarctus de myocarde misy ny ischémie cardiaque matoa zany tsika efa manomboka misy an'ireny lay symptôme reny manomboka misy an'ireny le zavatra fahasarotan'ireny de efa tsetsina de tsetsina ny lalan-dra am'izay ny olona zany rehefa manomboka misy signe de efa tena fa lasa lavitra noho zany efa tokony hitandritra zany fa zay signe zay de efa milaza zavatra any satria mihoatra tsy hoe ny taona fotsiny zava-dehibe fa misy congestif heart failure zany lazaintsika eto hoe inona moa zany faharerahan'ny fo avy hatrany manomboka malefaka amin'ny fo noho zany inona ny azo atao hitantsika eto fa ny lalan-dra amin'io lalan-dra io ny lalan-dra de manadio ny lalan-dra izy ny lalan-dra le sela ao amin'ny lalan-dra de manadio ny fantsona amin'ny lalan-dra fa indraindray efa maninona sika
eo amin'ny sakafo antsika sy ny zavatra isan-karazany eto zao tavy de maninona io rehefa mipetraka eo amin'ny plakety io na plakelety dia mitambatra amin'ny tavy de misy karazana misy isan-karazany de ezahany ny vatantenan'ny olombelona ho rakofana izy io fa mety misy ulcère de mety getiny ao anatin'io de mety lasaka embolie sy ny karazany ary ankoatran'izay de mety manetsina noho izany raha hitantsika eto ny zava-misy tia ny fo anankiray zay normal jerevy tsara ny eto amin'ny lalan-drano fo malalaka tsara ny lalana tia fo zay tsetsina ao amin'ny lalan-drano fo tery de tery io araka lazaintsika teo tsy misy sinina loatra raha tsy efa tena efa tsetsina de tsetsina ny lalan-drano matoa sinina rehefa manomboka tsetsina de tsetsina lalan-drano de efa tena veriberina izy io ary zay lay hoe mitahiry aretina hoy izy gasy manaraka dia teny misaotra maso hoe tandremo fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiaviany ny aina avy ao aminy no hiaviany ny aina noho izany inona reny tokony ataotsika moa ve itsika hitsabo ny fisehoany fotsiny hitsabo le hoe manaintaina le sepotrepitra sa tena nadio reto olona reto zao de milaza hoe alongano de eo foana fa tsy mampanina fa de fafana fotsiny zay mihoatra moa ve zany no tokony ataotsika sa ataotsika mihitsy zay tsy ampisy ty rano mitete ty de toy izany keo fomba fitsaboana eo amin'ny resaka lalan-drano amin'ny fo misy tsy fahampiana ny resaka fandidina io de karazana hoe manao karazana temporary fixe ozy izy na hoe solution temporaire fotsiny tsy manitsy ny fototry ny aretina io inona na tonga an'io ny lalan-datsetsiny io zay zava-dehibe tokony hojerentsika eto ary lay fandidina zany misy olo hoe didina foa de verina am'le fanao mahazatra ihany izy ny sakafo teo ihany no atao sy ny karazany de tsy ahomby zany zavatra zany fa mila ty zao no mila fitsaboana hatrany amin'ny fotony mihitsy ty zao no karazana fanaovana lalan-drà hitantsika eto misy lalan-drà tsetsina eto amin'ny fo eto amin'ny ilany ankavia dia alaina lay lalan-drà avy any amin'ny internal memory any amin'ny tratra izy io dia atao bypass zany apetaka eto amin'ny eto dia dinganina lay tsetsina de avy aty de eto koa misy tsimba eto de dinganina koa le tsetsina de soloina veine anankiray zay zany resaka fandidina hitantsika eo fa misy graft natao amin'ny artère na misy graft natao amin'ny veine manaovana azy zay atao hoe coronary bypass graft na hoe cabbage hitantsika eto ny fomba fanaovana azy io le artère vaovao napetaka dia toy izay le fipetrany fantatsika tsara fa ny lalan-drà fahatsetsema lalan-drà amin'ny fo no loha laharana fahafatesana eto amin'ny États-Unis na vehivavy na amin'ny lehilahy ny antony de misy karazana plaque zay miforona ao amin'ny artère ao ary mahatonga ny fo zay tsy ampy sakafo noho izany ny risque de ny fitombon'ny taona ny gène sy ny karazana fa zavatra hitantsika eto zao akoatra ny fandidina de misy koa le ataontsika hoe stent misy le stent zay misy fanafody ao anaty misy stent zay tsisy fanafody ao anatiny misy asiana fanafody zany mba tonga n'lay lalan-drà tsy tsotsentina mba misy fanafody zany mba tonga n'lay raha mba hikorina sy ny karazany nefa zavatra misy zao tsy mahasolo ny tena lalan-drà izy io tatsika eto fa ny tompony de ny hoe vetivety izy io de vita tsy de misy ny fandidina be loatra tahaka ny mafandidina fa ny zavatra tsy ampy aminy de araka lazaintsika teo io tsy fanasitranana tanteraka io koa dia mety misy tsy azo atao amin'izy io ny olona sasany ary mety koa izy io ho lavin'ny vatana eto zao de misy karazana balloon zay nanaovana stent hitantsika eto le fahatsetsenana hitantsika eo zao le fahatsetsenana io misy anankiray tsetsiny eo dia mitohy ny fahatsetsenana
fa rehefa natao ny balloon sy ny stent dia mitohy ny fianany raha eto. Zao zany le izy nalefa ny balloon de ty le fahatsetsenana de atsofoka ao am'le tsetsinao le balloon de aveo dia abotsina de aveo de sotomina. Zay zany fanafody fampiasana amin'ny stent. Baiboly moa de milaza hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara fa fanakivy mahamaina ny taolana. Ny tena fanafody marina de riavana dia misy vokatsoa ny sakafo tsara satria tia dia tsy mitsabo fotsiny fa misoroka. Misy tsika de tsy tiany tsy mahavita le misoroka fa le mitsabo nefa zava-dehibe mihitsy ny fisorohana ny aretana. Hitantsika eto ny amin'ny fanarahana sakafo lazaintsika hoe miena kokoa zany ny cholestérol sy ny ao amin'ny sakafo. Afaka efa taona dia tsapa fa misy fidinany 1% ny cholestérol, fidinany 1% ny cholestérol LDL na ny cholestérol ratsy. Ho an'ny olona atao en géographie fotsiny de en voalohany de misy fidinany lay fahatsetsenana fa zavatra hita zao mitohy ihany le fahatsetsenana ny 20% ny olona de mbola manao ahoana mitohy le fahatsetsenana. Noho zany tsy azo interana mihitsy io stent io fa ny zavatra tokony ataotsika dia misoroka ny verenany satria hitantsika eo mandritry ny fotoana fohy dia ao anatin'ny efa taona de maninona izy tsetsina indray. Tsetsina indray zany le stent eo anatin'ny efa taona de tsetsina ary mety mila eo zany de mila mitandrina. Hitantsika eto inona zany no azo atao? Mila manao fitsaboana fisorohana matetika isika. Eto zany de ny hoe mandeha tongotra 3 heures isan'andro farafahakeliny 30 minutes mandeha. Dia mila mahatonga ny fitepony fo zany tokony any amin'ny 20 isan-jaton'ny maximum. Ohatra zany ianao manao zavatra mafy be 50 ny fonao de tokony 20 isan-jaton'zay zany no tsatsarana. Zany hoe ataonao zany zay atonga ny fo hanana exercice tsara. Sambatra ny madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra ny Baiboly. Aiza ary ny fihevian'ireo cholestérol reo? Moa ve cholestérol de any amin'ny sakafo avy amin'ny biby ihany. Zay no averimberiko. Cholestérol de hita any amin'ny sakafo avy amin'ny biby. Na ronono io, na hena io, na atody io, ninina io. Fa ny voankazo, ny végétable, ny graine, ny zavatra vita plante zany zava-maniry dia tsy misy cholestérol, misy cholestérol fa tsy misy cholestérol tsy mahasoa, tsy misy cholestérol ratsy. Noho zany sakafo misy cholestérol ratsy dia sy ny tsara de teo eto. Ny voankazo, ny graine de tsy misy cholestérol ratsy. Nuts, noix, végétable, ohatra hoe mahabibo, pecan sy ny karazana reny de zavatra tsara de tsara reny. Ny ronono na de nesorina izy tavy ao anatiny de mbola misy cholestérol. Ny 2% fat de mbola misy cholestérol. Ny whole milk na ronono entier de misy cholestérol. Hitantsika eto ny amin'ny tapotsina atody, mayonnaise, ny glace, ny dobera, ny atody be, ny atody mavomavo zany, dia ny tuna, ny clam, hitantsika eo crabe, nisy cholestérol ao. Ty ndray ny cholestérol tsara na ny HDL, cholestérol. Raha ohatra ka ambony cholestérol tsara io de tsara ianao, raha ambany io de ratsy. Noho zany rehefa ambony ny cholestérol tsara de miena ny risque-ny areti-po avy amin'ny fahatsetsenan'ny lalan-drà. Eto zany hitantsika eto fa araka mahambony azy ny mahakely ny arety ny heart attack zany na infarctus de myocarde. Hitantsika fa ny olona manana cholestérol HDL 75, 65, 64 dia midina be ny mety avoazan'ny areti-po aminy. Reo zay kely cholestérol tsara dia manana risque na fahatsetsenana lalan-drà izy.
ity HDL ity mampitombo azy indrindra dia ny exercice riavana. Toy izany koa eo amin'ny vehivavy dia tsy misy fahasamihafana. Ny ambony cholestérol miena ny fahasimbany fo, ambany cholestérol mety tsetsina ny lalan-drà sy inona ary no mampiena ny risque ny areti-po, mampiakatra ny cholestérol tsara. Ny exercice, jogging, mihazakazaka, mandeha aingana, manao bisikileta, manao ski, milomano, misy fanafody toa niacine sy kaza reny dia anisany mampitombo ny cholestérol tsara, nefa misy ny side effect na zavatra zay tsy mahomby vokany ihany koa. Sakafo ny tena zava-dehibe eto, garlic, ny tongolo gasy, ny sy ny sisa. Reo zany dia zava-dehibe ny miala amin'ny sigara satria anisan'ny tena fototra ratsy ny areti-po izy io. Pesticide. Aoka ny teny vavaka sy ny fisainan'ny foko samy ankasany eo masonao reo vatolampy sy mpanavitra io salama. Noho izany dia mitombo biby ny fanafody, lafo ny fanafody, na de cholestéramine aza dia lafo, tsy ny eo amin'ny vidiny ihany fa fahombiazany ihany koa dia zava-dehibe zany ny misoka azy amin'ny alalan'ny karazana lifestyle zany, lifestyle zany hoe style de vie. Ohatra ajanony ny foana sigara satria misy mampidina ny risque ny areti-po fahatsitsena lalan-drà be dia be zany. Ajanony ny cholestérol, dia aoka hanao exercice adiny 3 isan-kerinandro afara kely. Reo zany dia anisan'ny mampiena ny areti-po. Tazomy ny vatatena amin'ny lanja ara-dalàna satria mampiena koa zany. Ny tension zany dia mila tsaboana ny tension. Misy sakafo zay ambony indrindra, inona sakafo ambony indrindra? Sakafo voaomana tsotra, misy voamaina, voankazo, mahabibo, noix, mahasoa indrindra sy mahasalama. Araka izay meny pahary atsika, ary eo sakafo eo rehefa nomanina tamin'ny fomba tsotra indrindra dia mitondra fahasalamana sy mahasoa indrindra izany. Ohatra, lazaintsika eto, tsy misy cholestérol reto zavatra reto, satria ny saturated fat dia tsara dia ilaina misy cholestérol mahasoa zay ao aminy. Misy fibre izy, tsy misy zavatra avy amin'ny biby, tsy misy zavatra mety miteraka vy, tsy misy zavatra manimba fa betsaka kosa amin'ny antioxydant, dia betsaka acide folique sy vitamine B6. Ary koa miaro ny lanjantsika ho ara-dalàna. Noho izany zay zavatra tsotra sy fohy izay zany no ambara amintsika ny amin'ny fitandremana tokony atao eo amin'ny ara-fontsika. Anakatoloha ihany fonao, aroka amin'ny masonao faly mijery ny lalako, hoy Solomon. Zay zany ny hafatra ara-pahasalamana tamin'ity hariva ity. Izao dia iroso eo amin'ny ara-tsoratra masina isika. Pastora Paul Ratsara nitondra ny fandarana faharoa indray amin'ny kaala ity. Mino fa nafa-po antsika ny hafatra izay nentiny tamin'ny sabotsy. Faly miarabanao pastora. Eny tompoko. Isaorana be dia be ny docteur Bell tamin'ny izany fanazavana izany. Ka mba azontsika amboarina kely ny écran ifindra ary amin'ny orateur manaraka zany le spotlight. Azo atao ve zay? Eny tompoko. Eny ary. Eny ary. Misaotra n'Andriamanitra isika ry ava-malala noho ny nanomezany antsika indray aina sy fofinaina ka tonga manohy an'izao fotoana zay efa nifanomezantsika izao. Manaraka an'izany dia faly miarahaba antsika rehetra, tsika menakavy tratra n'ity fotoana androany ity, ary misaotra be dia be ihany koa atsika
izay tonga manatrika n'izao fotoana fandininana ny ten'Andriamanitra sy fanovozan-kery ho antsika tsiraray avy izao. Andriamanitra ny fiadanana ny omba antsika rehetra ka atonga n'ity fotoana ity ho fotoana fanovozan-kery, fotoana mampahery antsika tsiraray avy. Tamin'ny sabotsy moa zany dia efa nandinika isika ny amin'ny ilay namantsika, namana tsy mandao amin'ny sarotra, tsy izay zany fa Jesosy Kristy. Amin'ity androany ity isika dia hijery indray ny sampany anankiray amin'izany lohahevitra izany dia ny hoe tsy mandao amin'ny sarotra, ka nataoko hoe jiro mazava eo an-dalan-tery. Zay zany no lohahevitra zay dinitsika amin'ity androany ity. Zany hoe ilaitsika zany ny mba mahazo afaka mizara écran zany azafady, ka satria misy lafiny zay tiana aseho eo amin'ny écran reo diapo sy slide zany. Ka ny lohateny zany de hoe jiro mazava eo an-dalan-tery. Rehefa azo zaraina ny écran dia tsika aseho zay zavatra izay. Zay izy. Saotra tompoko. Saotra tsika rehetra. Ao amin'ny Isaia toko faha-80 ny andininy faharoa no ahitantsika an-dalanteny anankiray izay efa famakitsika izy io, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Angamba efa nandalo aizim-pito isika, aizina ny tenako de efa nandalo tamin'izay fotoana izay ary tsaroko indrindra indroa no tao anatin'ny aizina mikitroko tany Madagasikara. Tadidiko tsara efa ela ihany zay nandeha namangy fiangonana any ambanivohitra ka alina ny andro tamin'izay fotoana izay, efa alina ka maizina ary izy ao anatin'ny ala mikitroko, sady alina zany no ao anatin'ny ala mikitroko le izy. De zao tsy nisy ny fankahitana mihitsy ny ary le izy lalan-kely satria ny anaty ala zany no namangina n'ireo mpivavaka tany amin'ny faritra anankiray zay misy akony kely izy amboaritsika kely tany amin'io ala mikitroka io zany no nahitana an'izany aizina tena atao hoe mikitroka izany, ka tsy mifankahitana mihitsy le olona lay rangahy, le namana zay nitaridalana tamin'izay fotoana izay, izy ihany no hitako teo anoloana, zany hoe eo amin'ny 2 metatra io zany zay no hitany olona, fa ankoatran'izay tsy mifankahita mihitsy, fa noho ny fahalalany ny lalana na de tao anatin'ny aizina aza dia nahitana ihany zany toerana izany, de tonga soamantsara tany amin'ilay toerana zay nivangina izay efa melokely ny misasakalina nampahery an'ireo mpiara-miangona tamin'izany fotoana izany, nataony fanofanana sy ny toroteny de niverina indray maizina de maizina tamin'izay fotoana izay. Nisy fotoana ihany koa zany izay nandalovana tamin'izany fanandramana izany, tsy lavitra loatra nareo tany Michigan, niaraka zay mianaka i Paul na i Némi ndray mandeha, ka nila tomobile anankiroa zay tamin'izay fotoana izay andeha monjy fivoriana, de zao tsy maintsy mandeha amin'ny tomobile ny aloha zany de rehefa aveo miverina mitondra an'le tomobile zay nalaina. Ka tamin'izany fotoana izany tamin'ny tena tao anatin'ny rinina, tao anatin'ny oram-panala izay matevina de matevina, ka tonga tamin'izay fotoana izay zany dia
nisy ny atao hoe tempête de neige zay efa fantatsika tsika moa any Amerika sy Canada malala tsara n'izay zavatra izay. De tany Michigan zany tonga zay zavatra izay tempête de neige. De zao be de be ny olona zay teo nandeha teo zany de nijerena hoe inona no atao, ho tohizana ve ny disa tsy tohizana. De nijery teo zay mianaka de hita mandeha ihany le olona satria araky ny fantatsika raha ohatra ka mijanona de mety ho tototra eo satria tsy tonga tany amin'ny atao hoe tanàna akory azy. De inona zany no atao de tapa-kevitra zany zay fa nanaraka an'ireo olona zay teo aloha. Kanefa tena matevina de matevina le oram-panahy, matevina ary tsy mifankahitana mihitsy. De zao ny jiro am'izany, ny jiro ny fiarakodia tsy maharesy an'ilay oram-panahy. De inona no natao? Lay feu de détresse zay zany no hita izy le mandeha kely iny. Ka izao le feu de détresse eo amin'ny ataontsika hoe 10 metatra ihany no ahitana azy. Dikan'izay zany de tamin'ny alalan'izay no nandehananay mianaka le feu de détresse. Ny olona teo aloha iny no arahana ao anatin'ny aizina tena mikitroka zany. De zao nisy hazavana izany no nahatonga fahombiazana tamin'izay fotoana izay, nahatonga ny fahatongavana tamin'izany toerana zany. De miainga avy any Lansing Michigan izay de tonga soamantsara tany Bering Spring tany Andros universitény Andros tody soamantsara na de teo aza niaizina. Ry hava-malala, ity zao tontolo zao ity araky ny voalaza eto amin'ity andininy ao amin'ny io Isaia io, ao amin'ny Isaia 1:20 no ahitantsika ny toerana misy an'ity zao tontolo zao ity. Ary mety ihany koa zany hitranga eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona, mety hitranga zany zavatra izany, mety hitranga eo amin'ny lafiny atao hoe ara-piarahamonina araky ny fahita amin'izao fotoana izao. Ka eto zany de hoe fa indro ny aizina manarona ny tady, ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Aizina manarona ny tady, tsy aizina ara-baky teny. Be de be indrindra amin'ireo tany mandroso efa resy ny aizina, misy ny hazavana isan-karazany, efa azo atao ny miasa amin'ny alina, efa resy ny aizina ara-baky teny. Fa ny mampalahelo ny aizina eo amin'ny lafiny ara-panahy, eo amin'ny lafiny antsary de vao maika mikitroka izany aizina izany matevina de matevina eo amin'ny ara-panahy, eo amin'ny ara-piarahamonina. Araky ny hitantsika dia tsy misy ny atao hoe filaminana amin'izao fotoana zao, mikorotandrotana atraiza eo amin'ny lafiny maro isan-karazany. Aizina manarona ny tady. Tatsika tamin'ny lasa ry havana fa tafiditra teo amin'ny fahotana isika, ary zavatsarotra izany zavatra izany, nandalo tamin'izany isika. Ka eto koa zany dia aseho amin'ny hoe aizina indray izay zavatsarotra izay. Ka le zavatsarotra eto zany dia isika ao anatin'ity tany feno aizina ity. Ka raha tsy mitandrina isika dia mety miraparapa, de mety very lalana isika, ary mety ho kivy mihitsy aza eo am-pandehanana anatin'izany aizina zany, ary matahotra. Kanefa ny lohahevitra lehibe zay dinitsika dia ny hoe Kristy lay namana tsy mandao amin'ny sarotra. Inona ary zany no ataon'Andriamanitra mba hamonjena antsika indray eo anatin'izany sarotra izany, ao anatin'izany famaizinana izany. Inona indray zany? Dia ny andininy manaraka eo nolazaina hoe mila fahazavana sy jio, ny andininy voalohany. Mitsangana, ny andininy voalohany zany io Isaia 1:20, ny andininy voalohany. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Zany hoe Andriamanitra zany dia manome fahazavana amin'izany aizina manarona ny tany izany, dia manome fahazavana Andriamanitra. Ka inona ary zany fahazavana izany?
zany fahazavana izany araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:12 dia zao no lazainy eto. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana aina. Izany hoe Jesosy ny fahazavana zao tontolo zao. Ao anatin'ny aizina zany hitantsika eo le mifanohitra maizina dia maizina zao tontolo zao. Dia zao tsy navelan'Andriamanitra, tsy navelan'ny Kristy ao amin'ny maizina mandrakariva atsika fa izy mihitsy ny tonga mba ho fahazavana zao tontolo zao, ary zay manaraka azy tsy mba handeha amin'ny maizina. Tamin'ny lasa isika dia efa nandinika ny amin'ny zava-dehibe amin'izany fahazavana izay nentin'ny Kristy izany dia ny famonjena izany, na dia tao anatin'ny atao hoe fahasarotana azy satria voaheloko ao faty isika rehetra noho ny fahotany, dia tonga Kristy mba hanafaka atsika amin'izany. Ity indray izany dia asehony amin'le hoe izy ny fahazavana zao tontolo zao. Ny tena vahaolany ity zao tontolo zao ty ry havana dia io fahazavana io. Zao manko ny mahafinaritra. Rehefa miditra ao, ataontsika hoe miditra ao an'efitrano isika, maizina le efitrano. Dia zao rehefa maizina le efitrano ampiretina ny jiro dia manahoana? Mbola ao ihany ve le aizina? Misinda ny aizina. Koa rehefa tonga ny hazavana dia misinda ny aizina. Ary ilay fahazavana eto dia fahazavana lehibe. Misy manko fahazavana amin'ny tsilopilopy. Raha ohatra ka ataontsika hoe efitrano ngeza be, labozia tokana ohatra no mirehitra, dia misy ihany le fahazavana fa tsy dia tena mazava izy. Fa ity fahazavana ity dia ny fahazavana Kristy zany dia mazava ny zao tontolo zao zany. Ary mandresy ny aizina. Kristy zany no fahazavana izay manazava an'izao tontolo zao. Misy koa nefa fahazavana izay ao anatin'izany Kristy fahazavana dia voalaza koa ao amin'ny Salamo 7:100 ny andininy 5:5 fatatsika haitsika tsenjery io fa ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra izany dia manazava. Izany hoe mo Kristy lay teny tonga nofo. Izany hoe Kristy ihany izy io tonga nofo. Izany hoe lay teny tonga nofo. Ny tenin'Andriamanitra izany dia fanilo na jiro manazava. Ka zay le lohatenitsika hoe jiro mazava eo an-dalantery. An-dalantery ao amin'ny maizina ny tenin'Andriamanitra. Koa ny tenin'Andriamanitra zany dia fahazavana. Ary voalaza ihany koa ao amin'ny Petera 1:2 dia zao no lazainy ary manana ny teny faminaniana atao mafy orona tokoa isika. Koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara fa toy ny jiro ahoana ozy? Toy ny jiro ho antsika rehetra, toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarikandro. Izany hoe zany mazava arak'izany ry hava-malala fa tsy mandao amin'ny sarotra tokoa Kristy, fa na dia tao anatin'ny aizina aza ity zao tontolo zao ity, ary na dia tokony iraparapa ao anatin'izany aizina izany aza isika, dia indro fa tonga Kristy mba hanazava ny lalantsika, hanazava ny fiainantsika, ary nanome ny tenin'Andriamanitra ihany koa izy. Ka io tenin'Andriamanitra io no fahazavana lehibe izay omena antsika. Ka andinika ny amin'ny izany tenin'Andriamanitra izany isika amin'ity androany ity, satria izany tenin'Andriamanitra izany no manome antsika ny fahazavana izay tena ilaina. Ka izao ary io tenin'Andriamanitra io amin'ny fomba ahoana ny Baiboliny zany tiana ambara eto, ny soratra masina ity ny fahazavana.
Kristy ny fahazavana ary ny teniny izay tenin'ny Kristy dia fahazavana manazava antsika tsiraray avy, nomena antsika izany fahazavana izany. Koa andinika ny amin'izany fahazavana izany isika amin'ny ity androany ity hoe ahoana inona moa no nazahoana azy io ary ahoana inona ny tokony atao, inona ny tombontsoa lehibe, ahoana no tonga an'izany mba ho atonga antsika ho fahazavana satria Kristy koa dia milaza hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Hitantsika zany izy hoe Kristy ny tenin'Andriamanitra, ianareo ny fahazavana izao tontolo zao. Koa mipetraka zany ny fanontaniana eto manao hoe ahoana no zahoana atonga an'izany zavatra izany, atonga antsika mba ho fahazavana ihany koa izao tontolo zao. Misy dingana izay arahana ny amin'izany zavatra izany. Kanefa miloan'izany dia andeha aloha mba amintina kely isika ny amin'ny tsara ho fantatra ny amin'ity tenin'Andriamanitra ity, satria mametraka antsika raha teo zany zavatra izany amin'izay tokony atao. Petraka zany ny fanontaniana manao hoe avy aiza moa zany soratra masina izany, avy aiza zany soratra masina izany ry havana. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny ny aviany zany soratra masina izany. Dia voalaza eto amin'ity Petera 2 toko 1:20 sy ny 2:20 zao no lazainy eto: fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao aminy ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Izany hoe zany mazava araky ny voalaza eto, mizahatra roa eto hoe tsy efa ny fisainan'ny olona ny fandininan' zany ny famakafakanan' zany satria avy amin'Andriamanitra, mila an'Andriamanitra manampy antsika. Dia lazainy eto hoe tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona zany nazahoana ny faminaniana, nazahoana ny tenin'Andriamanitra, fa tsindrimandry avy amin'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra tsy nisy zany hoe ry Jeremia na ry Isaia manao hoe maninona moa raha mba hanoratra zany, mba metimety amiko mba ny manoratra. Tsy ry havana, fa Andriamanitra mihitsy no nanindrimandry azy ireo, zany hoe niantso azy ireo hoe sorato izao. Andriamanitra zany ny tena mpanoratra ny Baiboly, izy ny atao hoe auteur, fa ireo dia karazana atao hoe mpitantsoratra mahay. Rehefa misy karazany roa manko ny mpitantsoratra, misy le hoe tena manao soratononona mihitsy, dia hoe zao ny soraty ity taratasy ity soraty dia manao soratononona eo lehibe. Fa misy ndray indrindra ireo atao hoe secrétaire de direction na assistant, dia milaza fotsiny hoe zao mba manorata any amin'ny ranony, mba manorata any amin'ny ranona, zao no tiako soratana voalohany, zao faharoa fahatelo fahaefatra, dia sorato izy. Dia manoratra zany le secrétaire de direction, manoratra dia asehony an'ilay patron na lehibe zany hoe mety ve zao ve ny zavatra tianao lazainy. Dia izy indray manao hoe mety tokoa zany hoe misy amboarina kely ity, misy amboarina kely ity fa tsy zay no tiako lazainy. Ka ireo mpanoratra ny Baiboly zany raha ny marina dia tahaka ny secrétaire de direction, ka ny fanahy masina no milaza aminy manao hoe zao soratana. Dia manoratra izy ireo mampiasa ny voambolana zay mahazatra azy, mampiasa ny karazana style zay ananany, fa ny hevitra kosa, ny hevitra, ny votoatony zany dia tsy azy akory fa an'Andriamanitra. Izy no Andriamanitra zany no tompomarika amin'izany zavatra izany. Ary mbola mafisina izany ao amin'ny Timoty, ao amin'ny Timoty 2:7-9 izay raitsika ny Baibolitsika, ao amin'ny Timoty 2:7-9 mbola ho fanamafisana ihany an'izay zavatra izay. Zay ny voalazana eto, zay soratra rehetra eto zany tsy ny faminaniana ihany. Faminaniana manko no hitantsika teo hoe avy amin'Andriamanitra, vitany hoe tsindrimandrin'Andriamanitra izany, fa tsy ny faminaniana ihany akory, tsy ny salamo ihany akory, fa lazainy eto ny amin'ny hoe 2:7 zay rehetra izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra, zany hoe ny rehetra zany. Ary marina fa
eto a ny voasoratra tamin'izay fotoana izay dia ny voasoratra feno zany dia ny testameta taloha. Ny testameta vaovao mbola teo ampanoratana ireo apôstôly sy ireo mpanoratra ny testameta vaovao. Ka le voalazana eto zany dia ny testameta taloha ary mazava ho azy ny testameta vaovao ihany koa. Ka le hoe soratra rehetra dia manambara zany ny baiboly ray manontolo. Misy manko mety mieritreritra hoe any ny tena ilaina zany ngamba dia ny testameta vaovao ihany, fa ny testameta taloha efa ataontsika hoe fa somary lany andro ihany izy io. Tsy ariavana fa ny baiboly dia manambara amintsika fa ny soratra rehetra izay zany voalazana eto dia azo tamin'ny alalan'ny tsindrimandry avy amin'Andriamanitra avokoa izany. Dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Izany hoe zany ry hava-malala, ny soratra rehetra, ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina rehetra manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsia dia azo tamin'ny alalan'ny tsindrimandry izany. Azo tamin'ny alalan'ny tsindrimandry avy amin'Andriamanitra izany. Koa ny zavatra mila taditsika voalohany indrindra aloha zany eto dia le hoe avy amin'Andriamanitra ny baiboly. Ahoana moa no anamarinantsika fa tena avy amin'Andriamanitra tokoa ny baiboly? Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao, tsy hoe be dia be fa misy efa tsy mino ny tenin'Andriamanitra intsony ho an'olona tsy dia nandia fianarana loatra ny mino an'io. Ny olona any ambany voatra, ny olona zay ataontsika hoe somary tsy dia nahita fandrosoana loatra reny ihany, fa ny olona efa nandia fianarana, efa nandalina tsy dia mino an'io loatra. Tsy ariavana fa tena maro-potitra izany mahatenin'Andriamanitra ny baiboly izany. Lava dia lava zany loha hevitra izany raha dinina mila fotoana, kanefa fitiantsika ary isika moa efa karazana hoe famerenana ihany ho an'ny maro zany zavatra zany. Raha ohatra moa mbola vaovao dia vao mainka tsara izany, tsy misy maharatsy an'izany fa mandalina mandrakariva isika. Ka izao misy antony vitsivitsy reto izay ho fanamafisana ny finoantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Na dia efa mino izany aza isika matotsika tonga eto amin'izao fotoana izao dia efa mino an'izany tenin'Andriamanitra izany, fa izao ilaintsika ny anamafisana an'izany finoantsika izany. Ny voalohany dia izao, tanteraka ireo faminaniana. Be dia be ny faminaniana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny faminaniana ohatra hoe ny lehibe indrindra amin'izany dia ny faminaniana ny amin'ny iavian'ny Mesia, izany hoe Kristy. Be dia be dia tanteraka arabaky teny, na ny toerana terahany, ny toerana ipetrahany, zavatra mahagaga zany zavatra izany, faminaniana. Ary voalaza izy fa any amin'ny Isaia no natao ny faminaniana dia aty amin'ny rehefa aoriana ny nanoratana ny testameta taloha mihitsy na tanterahany zany. Ka tsy mety zany le neritreretina hoe ka io anie zavatra efa niseho le izy dia mody nisoratana hoe faminaniana. Tsia, voapirofo fa ny reny faminaniana ireny dia voasoratra mialohany na anatanterahana azy. Mahagaga izany tenin'Andriamanitra zany dia ahitana an'ireo faminaniana mametraka mba manaova zany ezaka mba adinio reny faminaniana ireny amin'ny fiainantsika mba azahoana mandalina bebe kokoa an'izany. Eo ihany koa ny arkéolojia. Hitantsika fa misy jerevantsika ato amin'ny écran indray zany ny hoe arkéolojia, mba misy sary etsika anehoana an'izany zavatra izany. Be dia be zany ny eo moa le faminaniana le voalazako teo ao amin'ny Daniel toko faharoa ao dia misy an'ilay sary lehibe vita amin'ny metaly samihafa izay milaza ny amin'ny tantara nyreo fanjakana amin'ny fandimby, ny zavatra mahagaga nanomboka tamin'ny Babilôna izy io ka hatramin'izao iainantsika izao. Ny zavatra mahagaga ry havana nandritra n'izany fotoana lava dia lava zany dia izao tanteraka antsakany sy andavany
ny zavatra rehetra zay voalaza zao zavatra tena mahagaga ary mampahery zany zavatra izany satria zany manambara fa ny tenin'Andriamanitra zay inontsika dia tsy tenin'Andriamanitra zay ataontsika hoe tsy azo antoka akory fa tena teny izay maropototra tokoa izany. Eo indray ny amin'ny archéologie raha makany amin'iny Proche-Orient sy makany amin'ny any Palestine sy any amin'ny any Turquie sy ny sisa any nanana tombontsoa zay mba nakany matetitetika dia mijery an'ireo zavatra voalaza amin'ny archéologie zany hoe voatototry ny tany izy ireny teo aloha noho ny antony maro samihafa dia ireo archéologue miady an'izany dia mahita hoe zava-mahagaga ary rehefa natao le izy dia zao ny zavatra voalaza ao baiboly ao ny voasoratra misy ohatra le ohatra hoe hitita amin'ny testamenta taloha ohatra ny tsy hita teo amin'ny tantara mihitsy le izy dia hoe hitanareo ary zany ozy ny sasany hoe anganongano io baiboly io satria io tribu na io foko hitita io dia tsy hita amin'ny tantara mihitsy izy an'izany dia zao voaingana tsy dia ela loatra rehefa natao zany ny archéologie dia hita le izy hay tena marina dia nanjary ohatra ny nangasiasy ireo archéologue lay tsy mpino an'Andriamanitra rehefa hita zay zavatra izay zany hoe ny archéologie zany io dia atao hoe lohahevitra anankiray goavana raha ohatra ka velarina fa mamintina fotsiny ny tenanay eto hoe ny archéologie zany dia manamarina fa zay voalaza ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena zava-misy tokoa ary ny manaraka an'izany dia zao mirindra dia mirindra zao manko ny zava-misy ao kontinanta samihafa io baiboly io zany dia boky 990 zany hoe biblios 990 730 ny testamenta taloha ary 720 ny testamenta vaovao 990 ka izao io boky io tsy hoe nisoratana hoe anatin'ny 2 taona na 3 taona dia hoe ino baiboly hoe tena nandritra ny 3 taona nanoratra an'io olona anankiray na roa hoe nanao co-auteur tsy ry havana fa izao ny zavatra mahagaga kontinanta samihafa mipetraka tamin'ny kontinanta samihafa ireo mpanoratra ireo sasany tany Asia ny Eropa nandroatana azy ny tinambara eto mipetraka tany amin'ny kontinanta samihafa izy ireo zay ray aloha zany zay manaraka an'izay dia zao fiteny anankitelo samihafa ny Hebreu ny Aramiana ny Grika zany mbola mampiavaka azy koa zany dia manaraka an'izay dia zao olona eo amin'ny 700 no isan'ny mpanoratra 700 tsy hoe 2 na 1 na 3 takan'izany fa 700 ka izao tsy hoe samy intellectuel daholo na ohatran'izany fa izao isan-karazany ao ny mpanjaka misy mpanjaka nanoratra ny mpiandro ondry ny sasany teolojiana generaly mpanarato mpisorona mpitsabo zany rehetrarehetra izany no anisan'ireo 700 ireo samihafa zany dia zao tsy vitany hoe telo taona na 4 taona fa nandritra ny any amin'ny 500 taona ny elanelana zany ny alavam-potoana nanoratana an'ity tenin'Andriamanitra ity ka ny zavatra tokony ary ny zavatra hita koa zany dia zao reo olona reo ny ankamaroan'ireo olona reo dia tsy mifandray mihitsy tsy mifandray zany tsy mifankahita izy ireo tsy mifankahita kanefa zao ry havana ny zavatra hita dia zao tsy mifanohitra mihitsy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ny voalaza zany amin'ny etoeto okay tsy mifanohitra na oviana ny zavatra voalaza mahagaga zany zavatra zany na eo azareo zavatra rehetrarehetra ataontsika hoe ny zavatra ataoko hoe antenaina angamba dia hoe mba mifanohitra atsy na tsy airo sy ny sisa fa ny zavatra mahagaga zany dia zao mirindra tsara ny zavatra voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy mifanohitra ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ka ny fanazavana an'izany dia tokana ihany reo olona eo amin'ny 700 ireo zany araka ny fanambarako teo dia azo lazaina hoe mpanampy amin'ny fanoratana ihany izy ireo fa ny tena mpanoratra an'ity fahazavana ity izay manazava n'izao tontolo izao
dia Andriamanitra. Dia zao koa ny zavatra hita. Zay zany no hita hoe tsy hoe daholo ny zavatra hita rehetra. Dia ny zavatra hita ihany koa dia ity ry havana. Io raha mijery isika ny ao amin'ny Salamo, andeha indray hijerevantsika ao amin'ny Salamo 12. Ao amin'ny Salamo 12, ny 9 sy ny 7. Ao amin'ny Salamo 12, ny 9 sy ny 7. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ny tenin'i Jehova dia teny madio. Tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsorika amin'ny tany eny voadio impito. Ianao Jehova no iaro azy. Ianao no iambina azy mandrakizay tsy ho azon'ity taranaka ity. Zay zany voalaza ry amin'ny Salamo. Ka izao ity tenin'Andriamanitra ity dia tena be fahavalo nandritran'ny tantara. Nezana imbetsaka no nifoanana izy io. Natao mihitsy zany hanafoanana azy. Raha mandinika ny tantara isika dia nanao ny fomba rehetrarehetra ireo zay ataontsika hoe manam-pahefana, ireo zay manam-pahaizana, manao hoe hofoanana izany. Ny aingana indrindra angamba zay tadiditsika dia ny communiste. Communiste dia niezaka mba hanafoana ny finoanan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Tadidiko tsara tany Madagasikara tamin'ny diran'ny ataontsika hoe ny sosialisma na ny communisme, dia zao niezaka mihitsy ny mpampianatra sasany mba ataontsika hanarabo na ampiditra n'izany atao hoe tsy finoanan'Andriamanitra zany. Nefa zao ataontsika hoe 50 taona na latsaka kely teoriana na 57 taona ahoana aiza izy zao ny tenin'Andriamanitra mbola mitohy. Teo amin'ny tantaran'i Madagasikara dia nahitana koa zany ny fandoroana baiboly sy ny zavatra maro samihafa. Natao zany mba hanapotena n'izany tenin'Andriamanitra zany. Natao daholo ny zavatra rehetra mba hanafoanana n'izany. Misy maro izy ireo fa misy vidéo kely ity izay asehontsika dia i Tyndall izay niezaka mihitsy mba andinika amadika zany hoe andika ny baiboly amin'ny teny anglisy. Dia zao ny zavatra nitranga. The real life story of William Tyndale is more dramatic than any novelist could pen. Betrayed by a friend, Tyndale was arrested for heresy by imperial authorities and imprisoned for over a year near Brussels. In 1536, William Tyndale was tried and convicted of heresy and treason. He was strangled and put to death, then burned at the stake. And the apparent reason? His English translation of the Bible. Tyndale published his first edition of the New Testament in 1526. He ultimately succeeded in finishing the Pentateuch, the Book of Jonah, and some of the books of the Old Testament before being arrested and executed in 1536. Printings of Tyndale's translations, among them a 1536 edition, are on display at Museum of the Bible. Engage with the Bible, this book of all books. Brought to you by Museum of the Bible in Washington, D.C. Natao ny fomba rehetra mba hanapotena n'izany baiboly izany. Kanefa io ny baiboly. Isika amin'izao fotoana izao mbola mandinika ny baiboly. Ary na ny régime communiste ohatra, aiza izy zao firenena firy no mbola mandray an'izany noho nino niady tamin'ny baiboly. Tany nakany Rusia taona vitsivitsy lasa izay, dia zao ny mpitarika ny régime communiste ny teny tamin'ireo namany hoe zao izy rehefa mila olona anankiray tsika ohatra hoe fatina kristiana anankiray dia zao atao amin'ny musée dia ilazana amin'ny taranaka manaraka izay mbola tsy malala n'izany atao hoe kristianisme izany hoe ohatrohatran'izao zany kristianina zany, satria milaza ao izy fa ho foana ny tsy hisy eto ambonin'ny tany tsony zany atao hoe kristianisme izany. Dia zao
ny zavatra hita dia io mpitarika io no ao amin'ny musée amin'izao fotoana izao. Kanefa ny kristianina mbola retotsika menakavy, retotsika ary mbola feno kristianina izao tontolo izao na any Rusia aza, ary ilay toerana zay nanentanana n'izany atao hoe tsy finoanan'Andriamanitra sy tsy fitiavana ny tenin'Andriamanitra zany dia efa nitoriana ny tenin'Andriamanitra, mahery riavana ny tenin'Andriamanitra, magaga izany tenin'Andriamanitra izany. Koa raha jerena zany zay zavatra izay dia zao tena tenin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly. Ny soratra masina dia avy amin'Andriamanitra ary Kristy dia nandray an'izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona ho Kristy fa ny teny rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra. Izany dia mampiseho fa tena manana ny lanjany zany tenin'Andriamanitra izany eo anatreny Kristy. Ka raha izany ary ny tenin'Andriamanitra, dikan'izany zany dia zao manana fahefana izany tenin'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra miteny mihitsy izany. Ary zany no anambarana le ao amin'ny Jaona 7:10 ny 7:10 zay antsika tsy anjery, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany dia fahamarinana. Dikan'izany zany dia zao misy zavatra tsy marina mety mandehandeha any, dia zao ny tenin'Andriamanitra ny mampiseho amintsika ny fahamarinana. Io ny karazana dictionnaire ny fahamarinana, satria araka ny voalaza ao amin'ny Timoty faharoa ihany miverina kely any amin'ny Timoty faharoa 4 isika, ary ny 9:9 dia zao no lazainy eto: izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, mahasoa amin'ny fampianarana izany. Dia lazainy koa hoe ho fandresen-dahatra, mandresy lahatra antsika izany, ho fanitsiana zay diso, izany hoe amin'ny maha-olombelona antsika dia mety ho diso ihany isika na eo amin'ny ataontsika hoe mizahatra ianarana izany. Dia zao ny tenin'Andriamanitra no karazana dictionnaire milaza hoe marina zany sa tsy marina. Io no manana fahefana dia ny tenin'Andriamanitra. Dia lazainy eto koa amin'ity andin'ity ihany, fandresen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ka manana ny lanjany zany ny tenin'Andriamanitra. Ny dikan'izany zany dia zao ry havana, rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra tsika dia raiso ho Andriamanitra miteny mihitsy le izy, ohatra ny mamerina zany ny tenin'Andriamanitra zany dia Andriamanitra miteny, fa tsy hoe latsa-danja noho ny Andriamanitra miteny ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny fiainana andavanandro dia efa misy zany, ohatra mandray mesazy isika, ohatra zao hoe Dr Abel nandefa mesazy tamiko ao amin'ny WhatsApp, dia soratany ao hoe tatakan'izao le fivoriana, ity no ID na ny atao hoe ny password an'ilay Zoom atsika. Zany hoe tsy telefona io tsy nareny feony fa napetrany ao fotsiny le izy, dia maninona zay? Nino fa iza mihitsy io, tena Dr Abel mihitsy io miteny io satria izy no nanoratra. Mandray email atsika ohatra, na mandray taratasy avy any amin'ny fanjakana fiantsoana, manoratra dia raisina mihitsy hoe fanjakana no miantso, autorité no miantso, na le namana no miteny. Misy ndray mandeha hitako tsara mihitsy ny herin'izy io, ndray mandehana nisy email hitako teo le titre fotsiny ny hitako hoe atao hoe great loss, zany hoe fahaverezana be, zavatra verongeza be. Inona ro aty great loss ty? Izy io namako akaiky no nondaosany fahafatesana von'ny accident. Tsy nisy telefona fa izao namaky an'le email fotsiny dia efa niny jereko fotsiny hoe avy aiza moa izy io, dia avy amin'ny olona zay azo antoko alizy, dia nino fa tena maty tokoa zany ilay namana. Nino? Ka izao rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia aoka ho raisina
amin'ny matenin'Andriamanitra azy mihitsy izany. Ka izao raha misy zatra tsy mety zay ataontsika ka voarara ny tenin'Andriamanitra dia raisy mihitsy hoe Andriamanitra zany no mandraratsika, fa tsy andritsika hoe mijoro eo amin'ny salon Andriamanitra manao hoe aza manao an'izany vao manaiky, fa io baiboly eo am-pelatanantsika io dia efa Andriamanitra miteny amintsika. Andriamanitra miteny amintsika izany. Raha kivy isika dia zao mamaky an'ireny teny fikasana ireny dia raisy mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy no miteny an'izany hoe tsy andao anao na afoy anao ho ny voalaza ary amin'ny Hebreo 7:15 dia raisy mihitsy hoe Andriamanitra miteny izany. Mazana isika ohatrany tsy dia raisitsika hoe Andriamanitra miteny ny tenin'Andriamanitra, fa raha raisitsika hoe tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly, tena miova zany zavatra izany. Fa ny pirofo goavana dia goavana amin'ny matenin'Andriamanitra ny baiboly dia ny fiovana aterak'izany, manova ny tenin'Andriamanitra. Misy olona mety miady hevitra ny amin'ny hoe ka le hoe mirindra nge tsy dia mandresy lahatra loatra, tsy dia mandresy lahatra loatra le arkéologie sy le eny, fa izao le fiovana eo amin'ny olona. Tany Madagasikara nitondra fiangonana atao Antananarivo tao, dia zao misy namana zany tany Amponja izy io, tany Amponja satria roalahy izy tany Amponja dia nandeha nangalatra mpangalatra izy ireo, mpandroba amin'ny tsy hoe mandroba tsotsotra fa amin'ny alalan'ny basy no androbandry zareo tao Antananarivo tao. Dia nefa rano tratra dia nahiditra teny An-tanimora teny teny Amponja. Dia tany asa izy teo voaheloka 15 taona an-tranomaizina. Dia zao rehefa tany an-tranomaizina izy roalahy dia niainy ny tenin'Andriamanitra dia lasa niova fo, dia lasa modely tao Amponja tao, dia any amin'ny efa navita tany amin'ny 12 taona tany zareo. Dia ozy izy ny mpitarika ny mpiambina fonja hoe anareo roalahy reto inona moa ny janonanareo ato, fa nareo no lefa azo antoka izao andana nareo mivoaka, fa izao ndray mandeha isan-kerinandro fotsiny ianareo mba miseho aty Amponja hoe mbola eo ianareo. Dia lasa adventiste, lasa nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Dia zao lasa membre tao amin'ny fiangonana ny anankiray amin'izy io. Dia ny zavatra mampahery sy mahagaga dia zao ity namana ity izay vonina mon'olona noho ny fitiavam-bola, lasa pitahiry volan'ny fiangonana tompoko, lasa pitahiry volan'ny fiangonana rehefa niova fo, lasa niary ny volan'Andriamanitra ary pitahiry vola mahatoky. Olona zay ataontsika hoe jiolahy mitampedina rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra dia lasa niova. Faranako amin'ity tantara ity tany amin'ny tsy dia lavitra loatra ny ety Nouvelle-Zélande taty no miseho ny tantara, fa nandritra ny efa taona lasa izay, efa taona maro lasa, ny amin'ny atao hoe herin'ny tenin'Andriamanitra. Misy an'ireo nosy izay madinidinika aty ireo araky ny tantara, be deabe amin'izy ireo, tsy hoe be deabe fa misy amin'izy ireo nosy ny mpinan'olona, cannibale. Dia misy nosy anankiray, ny sasany zany mba efa nidiran'ny filazantsara ihany, fa tia nosy anankiray ity tena tsy misy idirana mihitsy ao, satria zay tonga dia efa hoanindry zareo, alefa ny missionnaire dia lasa sakafo. Dia nefa raha nisy zany ty rangahy anankiray, missionnaire anankiray, tapa-kevitra ihany izy, netiny amin'ny mbavaka, nitondra amin'ny mbavaka izy, dia lasa izy nandeha tany amin'ny nosy io. Dia jereny ny tompo tany mpinan'olona, tena mahi dia mahi, zany hoe docteur Bell le cholestérol zany tena ambany dia ambany, mahi dia mahi zany ity missionnaire ity. Dia zao rehefa nijerery zareo dia hoe
tena inona moa no azo amin'ity olona tena mahay loatra kosa de saika fa kivikivy zany ry zareo de nisy nahita hevitra hoe zao aza kivy fa za manana hevitra alao atavezina izy io fa ho fitana izy zao mody miaino teny midi miaino toroteny tsika de omena sakafo be ary tsy sakafo masalama akory docteur Bella fa omena sakafo be de zao rehefa matavy de zao zay tsika vao mihinana azy de mety tokoa zany tena se aloha de tena manana hevitra tsara mitsy andao tokoa ataotsika zany de lasa ometsika herinandro mety fa mba misy nofonofo misy tavitavy angamba de mampianatra zany missionnaire de miaino ny olona miaino mody miaino fetsifetsy mody miaino de ny sakafo am'izany tena be de be fa anana n'izao sakafo zao lasa ny herinandro efa manomboka mandimandina sy anina rehetrarehetra de ahoana hoana am'izay fe mbola tena tsy mety zao alao ampina herinandro aloha de natavezina aloha herinandro tsy efa mba mety ve zao ohatra ny mbola tsy ampy fa andao aloha ampina herinandro de nampina herinandro efa nitombo ny mitavy de efa ny sasany efa saika tsy nahandro tsony de andao am'izay fa efa ela loatra de de ozy izy ny lehibe ny hoe zao efa naharitra ihany tsika fa alao amena herinandro aloha de dia kosa mba herinandro farany eny herinandro farany tena farany ty de natavezina andritra ny herinandro de lasa tonga mihitsy de zay am'izay de zao any amin'ny toeran'io zany le hoe finanan'olona tsy vitavitaina am'izao fa tsy maintsy misy atao fety cannibale manao fety mankalaza n'izany zavatra izany de eo an-tokotanin'ny tokotanin'ilay lehibe zany na ny chef no anaovana an'izany de iny chef no manapa-kevitra hoe vonona am'izay zay vao samy afaka mamono tonga zany le andro de efa nilazana hoe efa atao zany lizy efa vonona de tonga ny teo an-tanàna fety be lizy natao ny di rehetrarehetra ny tena nanao zay nahafaly azy tao de zao nandritra n'izay fotoana zao ilay missionnaire tao anatin'ny niara-nipetraka tao amin'ilay chef tao an-tranony tao fa mbola tsy nivoaka de miandry ny chef zany ilay lehibe le tangalamena miandry an'io zany zareo de amono andrasana ka tsy nety nivoaka andrasana ela ihany le izy de nefa rany nivoaka lay lehibe le chef de avaly ny olona hoe voaka ihany izy nefa rany de eo izy nanao kabary zao izy mety gagagaga ianareo hoe somary ela fa izao niaraka tamin'ny missionnaire atao ka hitanareo izy nandritra n'izay ray volana zay mamangy matetika io missionnaire io ny anay tsy resadresaka fotsiny am'izao fa misy boky maintimainty ngezabe zay any amin'ny any de io no ianaranay isaky ny miaony zay de tena resy lahatra ny fahamarinany io boky io de araka ny voalaza zao de zao voalaza hoe aza mamon'olona de tapa-kevitra aho izy fa izao eto amin'ny tany sy ny fanjakana manomboka am'izao de tsy misy tsony ny finanan'olona manomboka am'izao fotoana zao de foana ny finanan'olona eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany famonon'olona izany kivy teo ny olona diso fanantenana kanefa ny lehibe no nyteny am'izany contexte zany nanaiky de foana ny finanan'olona tam'izany toeran'izany niova ny olona niova noho ny tenin'Andriamanitra manova ny tenin'Andriamanitra mampahery ny tenin'Andriamanitra aza matahotra fa izaho momba anao araky ny voalaza ao amin'ny Isaia 47 aza mierikerika foana fa izaho momba anao tsy andao anao mihitsy mitanana mitazona anao amin'ny tanana kavanako miaraka aminao ry hava-malama
mandeha lalatsarotra tokoa izao tontolo izao. Raha ny zava-misy manodidina antsika, ny korontana sy ny zavatra maro, ny Covid-19 sy ny zavatra maro isan-karazany, tena miaina amin'ny fotoan-tsarotra isika izao. Ary tsy fantatra izay ifaran'izy io. Tena latsaka amin'ny sarotra ity izao tontolo izao ity. Kanefa izao, manana ny tenin'Andriamanitra isika. Manana ny Baiboly isika. Izay fahazavana sy hery sy tanjaka, manana ny fahefana. Koa izao ary, andeha ho raisitsika ity tenin'Andriamanitra ity. Amin'ny matenin'Andriamanitra azo tokoa, fa tsy hoe voasoratra fotsiny, ka vakio ny tenin'Andriamanitra. Raiso amin'Andriamanitra miteny aminao mihitsy ny fampaherezanao. Raiso hoe Andriamanitra mihitsy ny mampahery azy zany. Ny filazana hoe aza manao an'izao fandraranao, raiso ho tenin'Andriamanitra mihitsy. Zay zavatra voalaza zao zany, dia aoka tsy adinkevitra, fa zay ny marina, dia arao zay zavatra zay. Koa aoka metraka ny zavatra rehetra ho ampelantanan'Andriamanitra isika. Aoka zany isika ho tapa-kevitra amin'ity androany ity, mba hanokana fotoana andinina n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ampiatra an'izany eo amin'ny fiainantsika, hitaridalana antsika, ary hanome hery antsika tsiraray avy amin'izao lalan-tsarotra izay diavintsika izao. Fa raha izany no ataontsika, dia izao tsy ho kivy na oviana na oviana isika, satria Andriamanitra mihitsy nefa manome hery isika. Ary raha izany no ataontsika, dia tsy ho diso lalana isika, satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no manome fahazavana, manoro lalana antsika tsiraray avy. Ka tapa-kevitra ventsika amin'ity androany ity no ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa andraindray izany teny izany, tsy hoe tony boky mampahery fotsiny, fa andray mihitsy ny vavan'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny soratra izay efa eo am-pelantanantsika. Tapa-kevitra ventsika fa hanokana fotoana misimisy kokoa andinina ny tenin'Andriamanitra, ary ampiatra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Aoka anangana ny tanantsika isika, fanehoana fa tena tapa-kevitra isika anatanteraka an'izany. Andeha ary hivavaka isika, ngataka amin'Andriamanitra mba hanomezany antsika ny fahasotoana amaky ary ampiatra an'izany tenin'Andriamanitra izany, ka voova ny fiainantsika. Tahaka ny raha ny mpinan'olona azy, voova ny tenin'Andriamanitra, itsika ve tsy ho voovan'izany raha ohatra ka mampiatra an'izany. Andeha ary hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra ao, mangataka anao mba omeo anay, hanome anay ny hery, hanome anay ny fahazotoana, ka andinika ny teninao ary handray an'izany ho fampaherezana sy ho mpitaridalana, ka na dia mandeha lalan-tsarotra aza izahay, dia tena jiro mazava tokoa eo an-dalan-tery ny teninao, ary fahazavana ao anatin'ny aizina, ka tsy voatery raparapa ao anatin'izany aizina izany. Izay rehetra tompo malala ao dia mety manana ny entana mavesatra izay mitambesatra aminay. Tompo, amaivano amin'ny alalan'ny teninao zany, ary aoka omenao anay ny vahaolana. Dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zahay, amin'ny anaran'i Kristy, lay tsy mandao anay na amin'ny mora na amin'ny sarotra, no angatana izany. Amen. Amen. Dia omena ny mpandrindra ny fitenenana, ary mamerina ny fisaorana antsika. Ny lohateny manaraka dia lohateny lehibe tokoa, izay inona fa anao ny ezaka isika mba ho tonga ihany koa anatrika an'izany amin'ny alalan'ny Zoom sy amin'ny alalan'ny mety Facebook sy amin'ny zavatra maro arak'izay anarantsika azy,
ka dia mampahery antsika rehetra izany ampiatra izay ary mba ho tonga soamatsara ihany koa amin'izao fivoriana anatrika an'izao fivoriana izay. Dr. Bella omenanao ny fitenena. Ny micro mbola tsy miala. Misaotra indrindra pasteur Ratsahany amin'ny hafatra sarobidy izay nomenao ho anay tsiray avy mba hahatonga anay tsiray avy antsika tsiray avy hatoky ny soatra masina mpitary-dalana satria aizina manarona ny tany. Noho izany dia tombotsoa antsika mbola hiaino indray amin'ny lakamisy izao amin'ny 8 Central Time zany amin'ny 6 any amin'ny Ista. Mino fa mbola azoto sy taona namana isika ka tafahoana eto indray hifankazatra amin'ity sehatra ity ko dia mirary torimaso sy ho afaka amin'ny asa tsara na isika ka ho amin'ny ho avy ifo maraina indray amin'ny asa sy ny andraikitra tsiray avy. Mankasitraka antsika tsiray avy tompoko. Misaotra tompoko mahireza daholo tsika rehetra. Eny ary. Efa ala moa ny ary dia faranantsika zany ity Zoom ity ary miona tsika roa andro. Lakamisy alina. Misaotra antsika rehetra. Misaotra betsaka. Misaotra ny avy tanàna koa. Praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. And Joshua 1:9 says, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go.